Dia fahatserovana ny 17 oktobra 1795 fotoana nametahan'ny dokotera Martin Luther ireo tezy 590 misy ny foto-kevitra lehibe manandratra avo ny fanamarinana maimaimpona amin'ny alalan'ny finoana izay atolotra Andriamanitra amin'ny fahafenoan'ny fahasoavany ka tsy hotsindrina na hosaronana amin'ny asa tsara tsy azo atakalo ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra. Io no androny angiany ny luteranisme dia eo ny angiany dia mazava loatra avy eo koa niteraka ny protestantisme. Le ditan'ny Wittenberg tokony mba dinay anisan'ny mpandray anjara mavitrika amin'ny fiainan'ny reformasiona ny fiangonana luterana malagasy ka dia nakalaza ny fahadimanjato taona ny reformasiona tany Wittenberg moa zany le toerana nametahan'ny Martin Luther ireo lahateny 590 ireo ka dia nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fananganana ny 500 taona ho avy ny fiangonana luterana malagasy. Nitsangam-bato amin'izany nisy fambolekazo 500 fototra ny Wittenberg ny anankiroa amin'ireo ny FLM dia nampahalalaina tamin'izany ny identité luterana ny FLM sy ny asa mandraraha rehetra sahaniny anehoana fa tena velona ny fiangonana luterana malagasy mikajy sy mandala ny finoana mampitombo ny isany mba handrakotra n'izao tontolo izao ary manao izay azony atao amin'ny anehoana ny atao hoe herin'ny fitiavana hikarakarana ny mpiaramonina fa ny fiangonana luterana malagasy dia mitory ny filazantsara ho an'ny olona rehetra ary mikarakara ny olona manontolo saina tena sy fanahy. Zao le fiangonana luterana manerana dimanjato sy valo arivo ny trano fiangonana manerana ny nosy dia mitombo ve le kristiana mitombo ny isan'ny kristiana mitombo isan'andro ny kristiana eto anivon'ny fiangonana luterana malagasy farafahakeliny dia manorona FLM anankiray isan-kerinandro zahay zany dia kendrena hoe misy olona zato farafahakeliny. Resaka boky lesona indray tompoko rafaty ny fiangonana luterana malagasy mba hitezahana ny finoana ampatanjahana ny finoan'ny zanany rehetra dia manana boky lesona ianarana isan-taona. Amin'ity taon'ity dia ny asan'ny apôstôly ny boky ianarana ny asan'ny apôstôly toko fahinana ambin'ny folo andininy fahadimy ny teny faneva ary ny nahery finoana ny fiangonana sady nitombo isan'andro ka tsy atao teny filamatra zany fa atao fiainana azo lazaina mihitsy hoe baiki-pitolomana manainga ny mpiaramiasa rehetra hampitombo ny finoana hampitombo ny isan'ny kristianina luterana. Fifandraisan'ny fiangonana luterana eran-tany sy Vatican efa mihamandroso sy miezaka fatratra ny fifandraisan'ny fiangonana luterana eran-tany izay manana ny foibeny any Genève sy ny Vatican foibeny ekara any Rome. Taona lava ny 500 taona ny sin'ny fisarahana fa efa vita sonita amin'ny taona 1970 sy 790 ny fifanekena voalohany ary dia niaraka nakalaza ny reformasiona ny papa sy ny filohan'ny fiangonana luterana eran-tany tany Londra tamin'ny taona 720 ary dia tohizana ny esaka ekumenika manerana n'izao tontolo izao. Ny resaka organisation ny vehivavy indray no mahaliana ny maro atao amin'ny fitiavana ny vehivavy dia mba mila hafatra kely avy aminao. Io dia fanapahan-kevitry ny fiangonana fa tsy safidy nolotokana ka ny komity ny vorofarany dia mbola nanapaka fa mbola tsy feno ny fepetra ahafahana miroso rehefa tonga zany dia misaotra an'Andriamanitra tsika.